Faly manatitra ny araba tompoko lahy sy tompoko vavy manasanao anaraka ny vaovao hatramin'ny farany lafiny ara-politika isantarantsika avy hatrany ny fampahalalam-baovao ary na dia ao anatin'ny vanim-potoana tokony isian'ny fiatoana amin'ny faneho-kevitra ara-politika samihafa ary moa isika amin'izao fotoana izao dia ny fanesilany kosa ny faneho-kevitra nataon'ireo mpaneho-politika hatramin'ny omaly isany amin'izany ny faneho-kevitra nataony Andriamatoa isany Marante Jean de Dieu sy Andriamatoa Élisée Ratsiraka izay nitondra fanakanana ny Premier ministre Omer Berizig ravak'Andriamanala nanao ny fanadihadiana eo amin'ny sariny Stéphane Razafimandimby. Tsy manaraka intsony ny tondrozotra ny fihetsika ataon'ny Premier ministre Omer Berizig izay sady tsy mananja intsony tsy fiandaniana no efa nampisehotra ny ampiandohana fa tsy vonona ny aray asa amin'ny Front des Zamita raha nanambara ny tena ny fanotondrozotra ny lehibeny. Ireo ny faneho-kevitra nataon'Andriamatoa isany Marante Jean de Dieu sy Élisée Ratsiraka tamin'ity androany ity nambaran'izy ireo fa nandiso fanantenana tanteraka ny nataon'ny Premier ministre. Inona no tokony atao manaraka satria tamin'ny tontoloza ny firenena. Zaho raha miteny eto dia tsy manana olana relation personnelle amin'ny Premier ministre Berizig, au contraire, kakazo tsara zay. Fa kosa dia milaza aminareo aho fa tena déception amin'ny fomba fitantanany amin'ny toetra comportement tsy maha-meneur d'hommage amin'ny tsy fitampiny organisation amin'ny fitondrany gouvernementa ny fuite de responsabilité Nokian'izy ireo mafy koa ny fanohanan'ny Premier ministre ny firai-kevitra Nini izay midika ho fanitsakitsahana ny fandrianam-pirenena. Ho azy ireo tokony hilatsaka ny fifidiana filoham-pirenena amin'ny 13 ny Front des Zamita Andry Rajoelina noho izy ireo ny mahafeno ny fepetra takiany lalana velona tao amin'ny firenena raha mitaha amin'ireo filoha hafa teo aloha. Tsy rarany lalam-panorenana no tsy rarany tondrozotra raha teo moa izany raha ny fanamarian'izy ireo. Ny anankiray ihany no ny zay manana portée d'élimination dia ny zay apetraka amin'ny président Andry Nirina Rajoelina. Tsy misy lalàna manakana ny président Andry Nirina Rajoelina tsy hilatsaka na dia iray na lalàna iasam-pirenena zany na feuille de route zany na code électoral zany na ny constitution zany. Eto dia milaza hoe milaza mazava tsara ohatra mba hihetsika ny ampom-pirenentsika satria Madagasikara dia pays souverain tsy fahatany zakantenany SADC i Madagasikara. Nasongadiny ny reto mpanao politika reto ihany koa ireo endrika tsy fandraisana andraikitra heverin'izy ireo fa ataon'ny Premier ministre Omer Berizig toy ny famahana ny olana samihafa amin'ny fitakiana ataon'ny sindika ny olana tsy fandriampahalemana manerana nosy indrindra ny tany atsimo. Nokian'izy ireo mafy ihany koa moa ny fanambarana nataon'ny Premier ministre mikasika ny fangatahana ny fangararahana momba ireo fotodrafitrasa ao anatin'ilay tetikasa ny filoha.